La 4G Batelma vous présente Ni Vavo. Labelcom, la référence en impression numérique, Manulchano Ni Vavo. Nivoro maly fafitony volana aogositra ireo tompona ndraiky ireo nivony aina manjerim-panjakana ny TVM, ny RNM ary ny DIT ka nanapaka araky ny fanamarinana nataon'ny Praiministra Tsay Christian fa tokony ho hajaina tokoa ny tsy fandaniana. Amin'izao akatoko ny fifidianana izao, ilaina ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana manerana ny nosy. Ilaina ihany koa ny fanamafisana ny fihavanana. Tompona andraikitra ny tsiraray, indrindra ireo izay efa nomena andraikitra manokana amin'izany toy ny CFM sy ny mpitandron'ny filaminana ary ireo fiarahamonim-pirenena isan-karazany. Ny 17 Aogositra izao nanatotosana ny fanadinana ara-panatanjahantena ho an'ireo mpiadina baccalauréat eto amin'ny faritany-Antananarivo raha nambaran'ireo chef de centre ny hariva teo. Ny 19 Aogositra no akana ny taratasy fiantsoana any amin'ny toeram-panadinana. Ankilan'izay, vita ny famolavolana ny laza adina CEPE. Asa miavaka indray ny entina aminao anatin'ny fampalalam-bavao amin'ny ity androany ity. Teny makasika ny fanamboarana bateria indray izany ary hitanao any amin'ny tapany faharoan'ny vavao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, androany no avoaka ny loholona ny fankatoavana na tsy ny lalàna mifehy ny fanalanjaza ao Argentine. Ireo solombavavoaka any an-toerana izay efa nankatoa izany. Natsipirin'ireo avy hatrany ary. Alarobia fahavalo ny volana Aogositra 2024. Miarabanao tonga soa eto amin'ny fampalalam-bavaon'ny Kolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Tontolo ny serasera avy hatrany nanomboantsika ny vavao dia ny voro maly fa 7 volana Aogositra. Ireo tompona andraikitra eo anivony haino manjerim-panjakana ny TVM, ny RNM ary ny DIT ka nanapaka araky ny fanamarinana nataon'ny Praiministra Tsay Christian fa tokony ho hajaina tokoa ny tsy fandaniana. Fanadidiny Rarsona Yandry. Nanatanteraka fivoriana omaly tarata faha 7 volana Aogositra ireo tompona andraikitra eo anivon'ny ORTM. Nahitana ireo avy amin'ny fahitalavim-panjakana TVM, ny RNM ary ny DIT izay sampana teknika ao amin'ny ORTM. Manoloana ny fampatsiahivana napetraky ny Praiministra Tsay Christian ny amin'ny tsy tokony isian'ny fiandaniana eo amin'ny asa-panjakana sy ny mpiasa-panjakana amin'izao vanim-potoana hiatrehana ny fifidiana izao, ka tsy handany amin'izaniza ametraka tanteraka ny fampitovina lentany rehetra. Anton'izany fanapahan-kevitra izany dia ny antohana sy atongavana amin'ny fisian'ny fifidiana milamina sy mangarahara ary ho eken'ny rehetra. Mihevitra ihany koa ireo tompona andraikitra eo anivon'ny ORTM fa manana anjara toerana lehibe ny hainao manjerim-panjakana ho fanomezana vaovao tsy mitanila amin'ny olom-pirenena tsy ankanavaka manoloana izao tantara lalovan'ny firenena izao. Nanolotra sosokevitra ihany koa ireto tompona andraikitra eo anivon'ny hainao manjerim-panjakana ireto fa ao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-bavao no hitaterana ny vaovao politika rehetra mitrangy eto amin'ny firenena momba ny fifidiana ho avy. Ivelan'ny fotoanan'ny fampalalam-bavao kosa no hanokanana fotoana ho an'ny fanehoan-kevitra politika misokatra ho an'ny kandida sy ny mpisehatra rehetra voakasiky ny raharaham-pifidianana. Ity fanapahan-kevitra noraisin'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny hainao manjerim-panjakana ity dia efa nampahafatarin'ireo tompona andraikitra ara-panjakana isan-tokony nanomboka androany. Nataon'ireto tompona andraikitra eo anivon'ny hainao manjerim-panjakana ity fivoriana omaly ity noho ny mbola fisian'ny tsindro maro karazana amin'ny endriny samihafa avy amin'ireo tompona andraikitra eny anivon'ny ministera sy ny andrim-panjakana sasany izay tsy hahafahan'izy ireo mametraka marina ny tsy fiandanian'ny asa-panjakana sy ny mpiasa-panjakana amin'izao vanim-potoana lalovan'ny firenena izao ary indrindra manoloana ny andininy faha 7 amin'ny fanambarana iraisam-pirenena ny zon'olombelona. Amin'izao akatoko ny fifidianana izao, ilaina ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana manerana ny nosy. Ilaina ihany koa ny fanamafisana ny fihavanana.
tompona andraikitra ny tsirairay manoloana izany indrindra ireo izay nomena andraikitra manokana amin'izany toy ny CFM ny mpitandron'ny filaminana ary ireo fiarahamonim-pirenena isan-karazany. Henri Florian. Afaka volana vitsivitsy hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena ny vahoaka malagasy. Ilaina ny fametrahana fitoniana sy filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ankoatra ny eo anivon'ny voamera maleo tena misana fifidianana CNI, manana andraikitra goavana amin'izany ihany koa ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny CFM. Ity farany izay manana andraikitra amin'ny fametrahana fitoniana sy filaminana amin'ny fifidianana, indrindra ny famerenana indray ny asin'ny fihavanana. Ankoatra ny tontolo politika, ilaina ihany koa ny fampivelarana ny fihavanana amin'ny sehatra maro samihafa eto amin'ny firenena. Isan'ny zavatra resahana foana moa hoe ny fampihavanana dia ivelatra amin'ny sehatra maro, ara-politika, ara-toekarena, ara-tsosialy, ara-tantara. Fa ny fanatanterahana izay nefa tsy mijanona hoe miantona any ambony any, hoe any amin'ny fitondrana foibe na eo amin'ny faritra na iza, fa tokony midina izay hoe mandeha ifotony. Dia mampafantatra ny olona ny tena asa andrana ary koa ny andraikitra, fa tena hoe mitory sy mampianatra ary mamoy indray ilay soatoavina malagasy tokony iainana eo anivon'ny fiarahamonina, eny anivon'ny fokontany, eny anivon'ny fianakaviana, eny iainan'ny isam-batan'olona mihinana an'izany anivon'ny fiarahamonina eny mba tsy hoe hamotehana ny fihavanana ny ain'olombelona eo amin'ny fiarahamonina misy eto amin'ny malagasy. Ilaina araka izany ny fanabeazana ny tsirairay, ny fanomezan-danja ny fihavanana sy ny filaminana miainga avy amin'ny tsirairay, indrindra fa ireo izay latsaka ho vidiana. Fotony zao hoe fandehanana zao, fa koa fanairana ny olona amin'izay le hoe fiomanana hiatrika fifidianana ao anaty fitoniana. Ngamba anisan'ny zavatra hoe niverina teo foana hoe mialoha zavatra rehetra ny soatoavina ny fihavanana. Na hoe miresaka vola, miresaka politika, zany matetika no mampiady sy mampisaraka amin'ny malagasy dia efa petraka dia zao sady hoe ho avy ny fifidianana, ho avy ny propagande, ho avy ny olona sara loatra, fa aoka tsy izany mihitsy no andravany fihavanana ny mpianakavy na ny mpiarahamonina na ny iraita-po. Ifanabe sy ife ihany koa ireo kandida mba tsy amotika ny fihavanana malagasy. Politika tsy atao animba mihitsy, tsy hoe aty ambany aty any, fa ao ambony koa tsy tokony animba ny samy malagasy mihitsy ny fanaovana politika. Nisy ny feonan'ny CFM teo amin'ny filohan'ny fokontany sy ny ben'ny tanàna, tao amin'ny komina na lavory, entina andiniana sy hanemetrahana fitoniana, indrindra fa ny fahalamafisana ny filaminana, mialoha, mandritra ary aorian'ny fifidianana. Tanjona ny jerena akaiky ny olona misy amin'ny vahoaka mba hametrahana izany fitoniana izany amin'izao ankatoky ny fifidianana izao. Androany kosa nametraka ny antota taratasy filatsahako fidiana teny anivon'ny HCC Ifaniriso Herinaivo. Araka ny fanazavana isan'ny ho ataony lahara-pahamehana ny fametrahana ny tanotandalana sy ny ady amin'ny kolikoly. Ivry Richard tena toerana. Tafapetraka androany folakandro teny anivon'ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana Boda ny antota taratasy filatsahako fidiana ho filoham-pirenena ny kandida Ifaniriso Herinaivo. Araka ny fanazavana, isany ho ataony lahara-pahamehana ny fametrahana ny tanotandalana sy ny ady amin'ny kolikoly. Ireo ny nambara ny fafototry ny fanovana hitondra ny tena fampandrosoana eto amin'ny firenena. Tonga ny fotoana hitondrana ny tena fanovana eto Madagasikara, ary izany tena fanovana izany dia tsy maintsy handalo amin'ny tanotandalana izay hoentiko sy ny ekipa izay hotariko ary ho fototra hitondrana ny fampandrosoana amin'ny lafin'ny toe-karena rehetra eto Madagasikara. Ao anatin'izany tanotandalana izany no hipetraka ny atao hoe ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana, ady amin'ny kolikoly, fametrahana ny fanjakana tsara tantana, fametrahana ihany koa ny fiarovana ny zony tsirairay. Tafiakatra efatra amin'izao fotoana ny kandida nanatitra ny antota taratasy filatsahako fidiana teny anivon'ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Raha tsy ahivina, ny faraka amby 20 ny volana aogositra ho avy izao no hikatona ny fametrahana ny antota taratasy filatsahako fidiana amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena amin'ity taona 2024 ity. Mandidina izay hatrany dia nanatitra ny taratasy filatsahako fidiana teny amin'ny HCC ihany koa tamin'ity androany ity Pasteur Mayolla. Raha toa ka omaly no nambara tamin'ny fomba ofisialy fa hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena Issara Rabearso filohan'ny nasionaly PLD Gaëtan Andriatsiravo. Ankoatra ny Ifaniriso Herinaivo tonga nanatitra ny antota taratasy filatsahako fidiana teny amin'ny HCC
na ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana ihany koa i pasteur Mayol. Ity farany izay nanamafy ary miantso ny malagasy rehetra tsy ankanavaka, irahina, ifanome tanana, hiady amin'ny fahantrana, amerina ny tany tandalana sy amerina ny Ilze Pars. Ankilany, nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa ilatsaka ho fidina ho filoham-pirenena i Sara Arabearso, filoha nasionaly ny antoko PLD na ny Parti Libéral Démocrate, izay nadika ho paika sy lamina ho an'ny daholobe ihany koa. Ity farany izay mitondra ny teny filamatra hoe ny fontsika mitaky fanovana. Mahakasika ireo hetsika sindikaly kosa indray dia raha toka saika miravina avokoa ny olan'ireo sindika mitokana eto Madagasikara. Tsy misy mihaino kosa hatrany ireo sindika eo anivon'ny fahatsetseranana. Nanambara izy ireo tamin'ity androany ity fa tsy tsahatra ny fitokonana na misy aza ny service minimum. Michela Renarzon. Fitokonana noho ny fitsipahana ny fanapa-kevitry ny fanjakana amin'ny fanomezana ny fitantanana ny gasnet, ny fanamboarana sy ny fandaminana anatiny eo anivon'ny fahatseranana. Efa antonany maro ireo fitakian'ny sindika ny fahatseranana ireo. Hatreto, antsoany efitra ihany ny andro mpiasa ny fahatseranana raha toka efa saika nivaly avokoa ny olana ireo sindika hafa mitokana. Amin'izao aloha zany dia tsy nisy mihitsy ny fihaonana, tsy nisy ny fampiantsoana na avy amin'ny gouvernement zany na avy amin'ny direction générale, dia izay no mahatonga anay mbola eto. Aminay ny fahangina fitondrana dia tsy firarahina ny olanay. Izay dia miteny matetika ny hoe zany olana fahatseranana zany olana goavana eo amin'ny firenena zany. Ny anay ary izay no somary ohatrany hoe mampalahelo eto amin'ity firenentsika ity. Ny poste zany mbola tahorinan'ny mpiasa amin'ny fahatseranana zany nanao fitokonana. Na ny mpanabe koa ary mbola tahorinan'ny fahatseranana zany nanao fitokonana. Izay zao efa mandray 3 volana mahery ny tokona ary mbola tsy nisy vahaolana mihitsy nentin'ny izay mpitondra fanjakana izay nifandimby teo. Raha tsy ahivina raha toka ny atao anatin'ny fotoana fohy ny fitakian'ny Sampidou, efa 3 volana indray izao no niverina ny fitokonan'izy ireo. Tsy haino teny kosa ireo tompon'andraikitra iantefany ny antony fitokonana. Hatreto, ireo mpandrarahara ekonomika no misedra ny olana teraka ity fitokonana ity. Olana izay nanomboka hita taratra ihany koa aneny vidin'entana eny an-tsena. Raha ny tombatombana, 10 miliara ariary no vola ampidiriny ny fahatseranana manerana ny Madagasikara ao amin'ny kitapom-bola-panjakana. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia ny 17 aogositra izao no atontosana ny fanadinana ara-panatanjahantena ho an'ny ireo mpiadina baccalauréat eto amin'ny faritany Antananarivo raha nambaran'ireo chef de centre ny hariva teo. Ny 19 aogositra no hakanan'ny taratasy fiantsoana eny amin'ny toeram-panadinana. Ankilan'izay moa dia efa vita ny famolavolana ny lazadina CEPE. Fizora Valy. Tsy mifanaraka ny fanambarana nataon'ny ministra ny fanabeazam-pirenena ny maraina teo tetsy Ankorondrano sy ny fampitambo avao nataon'ny lehibe ny ivitoeram-panadinana na ireo chef de centre ny hariva teo tetsy amin'ny birao ny traîne na Lamanga. Mikasika ny fanatanterahana ny fanadinana ara-panatanjahantena ho an'ireo mpianatra hiatrika ny BEPC sy ny baccalauréat. Tahaka izao no nambaran'ny ministra tamin'izany. Nisy fahafantarako azy tsy misy mpianatra izay tsy natanteraka ny gymne ny BEPC. Gymne ny baccalauréat moa zany dia ny enseignement supérieur, ny ministère de l'enseignement supérieur et recherche scientifique no teny amin'ny andraikitra an'io fa ny mpanadina moa dia ny avy ety amin'ny ministère ny fanabeazam-pirenena ihany. Mizotra soamantsara izy io ary raha tsy diso ny fitadidiako dia ho tapitra amin'ny herinandro ambony zany ny gymne ny baccalauréat. Manomboka ny 19 aogositra kosa ny fangalana ny taratasy fiantsonana ny convocation an'ny EPS ary ny 17 aogositra izao no anatontosana ny fanadinana ara-panatanjahantena ho an'ny mpiadina baccalauréat ho ny mpandrindra ny fanadinana ara-panatanjahantena eto Antananarivo. EPS Bac moa zany dia manomboka ny latsinainy fa 17 ny volana Août ka mifarana ny zoma fa 7 volana septambra ny eto amin'ny faritana Analamanga manokana. Centre LTC miandraikitra ny série A1 sy ny série C ary ny série A2 avy any Itosy sy Ampitatafika. Dia ny centre Faravohatra c'est premier arrondissement, deuxième arrondissement, troisième arrondissement ho an'ny série A2 zay ary ny ambiny dia ny centre Rabearvelo. Centre Andohalo ny karakara ny ankizy
série D. Mpiadina eo amin'ny teknika zany a sy ny série A2 avy any Andoharano fotsy Sabotsynamehana ary ny any Talata Voronondry dia ao Ananisana no mikarakara an'izay convocation zay. Misy ihany koa ny rendran-damy marahana amin'ny fanatanterahana ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny mpianatra anala ny BEPC. Mahakasika ny BEPC manokana indray dia izy io moa zany tsy maintsy ampifandrindrana amin'ny examen EPS bac satria raha ny ataontsika hoe ireo terrain infrastructure ampiasaina zany dia iray ihany ireo. Eo ihany koa ny mpanadina izay iray ihany koa aty amin'ny ataontsika hoe Tanaville zany dia tsy maintsy nampifandrindrana ka ataontsika hoe nieritreretana zany fa mandeha aloha ny EPS bac tapitra volana septambra dia aorianan'ny adina an-tsoratra no ezahana anatotosana an'izay EPS BEPC zay ho an'ny Antananarivo manokana. Ankilany, takian'ireo mpampianatra ara-panatanjahantena ny ampiakarana ny EPS ho coefficient 2 ny ahatonga ity taranja ity ho tsy maintsy atao amin'ny fanadinam-panjakana BEPC. Takin'izy ireo ihany koa ny sy ny sambadrara eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena isahana manokana ny fanatanjahantena ny an-tsekoly. Mikasika ny laza adina kosa ho an'ny fanadinam-panjakana CEPE ny herinandro izao dia efa vita ny famolavolana ny laza adina. Nanomboka androany kosa ny famolavolana ny laza adina ho an'ny fanadinam-panjakana BEPC mandritry ny iray volana no hidy eo amin'ny Knapmady etsy Akorondrano ireo mpampianatra manodidina ny 500 hiatrika izany. Raha tsy ahivina tsy misy miova ny datim-panadinana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia na dia efa misy aza ny fampiantona ny asa fanotofana ny zone de recasement eny Akorondrano dia mbola mitony asa famefena eny an-toerana. Mifanilika anekitra atreto ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fanajariana an-tany sy ny komuna Antananarivo renivohitra. Fanadiny Rarsona Andra. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao sy ny mpandalo ny fahitana ny fitohizan'ny asa fototra sy famefena ny zone de recasement etsy Akorondrano amin'izao fotoana izao. Isan'ireo efa namoahan'ny ministera didy ny fampiatona ny asa. Amin'izao fotoana izao anefa dia mitohy ny asa eny an-toerana. Nanao fanadihadiana teny an-toerana ny mpanao gazetin'ny Kolo TV FM ny amin'ny fitohizan'ny asa. Tsy nahazo vaovao mazava momba ny fitohizan'ny asa ny mpanao gazety. Ny teny an-toerana milaza fa ny avy eo anivon'ny fokontany no nanome lalana ahafahana mamefy ny toerana misy ny biro pokotany. Tsy ny toerana misy ny biro pokotany ihany anefa no ahitana famefena ankehitriny. Ny eny anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany milaza fa ny eny anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra no ny tompona andraikitra voalohany. Ny kaominina ao Antananarivo renivohitra milaza fa tsy andraikitra izy ireo ny fanotofana tany toy ny eny amin'ny zone de recasement Akorondrano. Fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao manoloana ity tranga ity dia ny amin'ny efa namoahan'ny eo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany fa miato avokoa ny asa fanotofana sy fanorenana amin'ireo tany nototofana eto amin'ny Lemak'Antananarivo. Ka iza izany no nanome alalana ny fanohizana ny asa eto amin'ny zone de recasement eto Akorondrano. Araky ny fanotanterana aminao teto amin'ny fampahalalam-baovao olona ray no namony ainy ary 5 hafa naratra vokatry ny fanafiana tapiadindra tany amin'ny lalantsoro mandidy izay mampitohy any Maintirano omaly. Efa misy mpitandron'ny filaminana ihany manao escorte eny an-dalana eny. Saingy tsy mahasakana ireo mpanao asa ratsy izany Gaetan Andriatsilava. Omaly tokony ho tamin'ny valora sasany maraina nitrangana fanafian-dahalo sy fanakanan-dalana izay nafatesana olona iray ary natraratrana olona misy 5 lalam-pirenena RNM bis izay mampitohy any Tsirony Mandidy sy Maintirano. Tranga tsy vao zao no nisy fa efa miverimberina matetika ka mahatonga iny mpampiasa lalana iny angataka vahaolana faran'izay aingana avy amin'ny fanjakana. Tsy eran'ny aina intsony ny ataon'ireo olon-dratsy izay manana fitaovana mahery vaika. Misy ny namany efa maty tamin'ity lalana ity zao. Za isan'ny efa voatoraka tamin'ity lalana ity. Taona ny ainana izay ny surtout hoe mitondra voyageur anao. Dia efa ny ao anatin'ny saina fotsiny no mitanjona dia hoe tsy maintsy mahatody eny an-tanàna. Andro alina zany. Andro alina io dia namonjy toerana namonjy tanàna. Dia teo amin'ilay tanàna amin'izay no teo ny namonjy dokotera dia nizairina ilay ratra dia natory teo dia ny andro maraina vao niala. Efa misy mpitandro filaminana miaraka amin'ny taxi brosy manao escorte eny an-dalana saingy tsy mahasakana ireo mpanao asa ratsy izany raha ny fanazavana.
misy anina dia misy an'ireo escorte reo raha misy foana amin'ny manakana ty reo hitanareo reo fa zay zao dia tsy maintsy mivatsy an'ireny isaky mandeha miakatra na mety io zany efa accordeny amin'ny préfet mainty rano sy ny aty mitsarakarana izy efa tonga dia ohatrany hoe efa misy fotoana efa voalahatra le fotoana andanana any mainty rano tsy miala raha tsy latsinay sy laka misy sabotsy dia na ty mandeha ho azy foana avy aty zany hoe miaramila daholo izy io sa misy miaramila misy sandary misy polisy faritra aloha tena manokatra fa zany hoe zavatra tena tokony ilaina zany mba jeren'ny fanjakana manokana momba le sécurité zay ny tena zava-dehibe fa io ihany ngeny tsy mampandrosa ny faritra rehetraretra resaka sécurité raha va tsy milamina dia na zay amboly raha maty any an-tsahany amin'ny fambolena azy zay iopiko alainy zalahy zay opiny dia ohatran'izany zay ny olana fa resaka ny ankoatran'izay tsisy resaka io sécurité io ihany raha vao milamina io dia milamina daholo ny rehetrarehetra io ihany tsy mampilamina antsika eto manao antsoava amin'ny mpitondra fanjakana araka izany ny mpitatitra sy ireo mponina any an-toerana mba hijery vahaolana maharitra amin'ny tsy fandriam-pahalemana manampitrotraka ny tsy fandriam-pahalemana ny faratsiany lalana miainga avy ao tsirony mandidy hiazo any mainty rano lalana mirefy 400 kilometatra alaina 2 andro farafahakeliny ary tafiakatra tany amin'ny herinandro rehefa fahavaratra amin'ireny kiondalana sy lalana ratsy ireny no anararaotan'ireo dahalo manafika mpandeha sy mamono olona tonga eto amin'ny pejiny dokavarotra indray isika izao arinan'izay nijerentsika mahakasika ny tontolon'ny saka eto Madagasikara fa andro iraisam-pirenena ny saka amin'ny ity androany ity eo ihany koa ny asa miavaka izay efa mahazatra anao atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity indray mitoraka ity dia ny fanamboarana bateria izany rehefa avy eo ary Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Orlac, c'est une large gamme de peintures pour vous accompagner dans tous vos projets de rénovation, d'aménagement et de décoration intérieure et extérieure. Avec Orlac, réinventez la décoration de vos espaces et objets préférés. Retrouvez Orlac partout à Madagascar. Orlac, osez la qualité. Chocolat Tsar. Un goût authentique. Un éventail de saveurs. Tsar. Un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar. Savourez vos émotions. Famarana fankalazana ny faharoapolo taonany radio fanambarana dia sy fiona maneran-tany fiangonana apokalipsy ny sabata 12 aogositra ho avy izao etsy amin'ny Coliseum. Ny fotoana dia hanomboka amin'ny 7h maraina ary arahana amin'ny président Mayol Mivady koa anasanana ao fiangonana tsy akanavaka antoko politika mpanao fanatanjahantena isan-karazany amin'io ihany koa ny tondrana bavaka ny candidat Mayol sy ny firenena malagasy anzo eny amin'ny Coliseum. Tongava maro zavatra tsy hain'olombelona zany fa hain'Andriamanitra. Elle va t'en débarrasser, par hypnose. C'est bon, je crois que ça va aller. Apparemment, il y a plein de frères qui sont portés disparus dans le coin. Je suis cool. Attends, ça te fait pas flipper?
Ça fait plaisir de voir un frère ici. Tire-toi. Pardon? Tire-toi! Rose, faut qu'on se tire. Qu'est-ce que t'as? Rose, les clés. Je sais plus où elles sont. Rose! Enfonce-toi dans le sol. Non, 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 non! Si. Ne gâchons pas la matière grise. Ne gâchons pas. Quand il y a trop de blanc, je pars en vrille. Non. Non, 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 non. Ne gâchons pas la matière grise. Araka ny bande-annonce hitantsika teo iny gaitao toy izay indray norona tsara raha antsika amin'ny 10 sy fefany alina eto amin'ny Cool TV. Fa ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia tsy mbola misy ny fankalazana miavaka ny andro iraisam-pirenena ny saka eto Madagasikara raha toka mivelatra izany any ivelany any. Ny fisamborana ny voalavo mofo no tena ilaivantsika ny saka eto Madagasikara raha ny fanadadiana natao. Mikaela Ramalona sy miantarandrianay. Valo Aogositra, andro iraisam-pirenena ho an'ny saka. Fankalazana vahiny izy ity ary samy manana ny finoana entiny rehetra, na izany ho an'ny firenena vahiny, na isika malagasy. Any ivelany mariky ny fahalalana ny saka, midika fahamalinana sy herim-po ihany koa. Sarobidy sy mifono mistera ity biby ity ho an'ny ankamaroany vahiny. Manana ny toerany lehibe izany eo amin'ny finoana indrindra any amin'ny firenena aziatika toa ny Thailande sy Chine. Eto amintsika kosa samy manana ny andraisany azy ny tsirairay manoloana ny fiompiana saka. Ny saka izany mampanambina e. Hitanao mampanambina ao anatin'ny tokantrano izy izany. Ohatra hoe resabola, harena ao anatin'ny tokantrano. Saka zany dia midika hoe namako izy miraitsana amina miara-matory. Fa ho an'olona voan'ny asma fotsiny tsy mety aminy fa raha manankanay tsy asmatika zany mety aminay tsara mihitsy mampisaka. Ie, inizay aloha dia vao tonga avy aloha anao vao avy ny an-tsena dia tsy maintsy ahantona izay zava-tsiraitsiraitra misy fofona ohatra hoe hena, trondro na ohatran'izay. Fa raha resaka variam-bariana zany anao dia vao automatika izy tsy maintsy mangalatra mahabiby anazy na fiompina ao an-trano ary izy. Sy maharatsy azy ny fiompiana saka na ohatrana raha hoe vehivavy bevoka dia tsy mety satria ilay volontsaka mampisy asmetika. Dia na zazakely voateraka koa raha na mbola latsaka ny 5 taona dia tsy dia tsara mimpisaka. Ho an'ny ankamaroany mpanjifa atao biby fiompy an-trano na atao mpisamboalavo na ihany koa atao sakafo nisy saka hoy ny mpivarotra. Na vazana gasy na metisy mividy daholo. Ataon'ny olona sakafo azy ireny rehefa lehibe, hohanina rehefa matavy. Rehefa tiany dia ohatran'ny akoho ihany. Ny lavako saka amin'ilay totozy kely voalavo mihinana ny lambako. Dia mitondra hanina ilay totozy, mitondra pesta. Rehetrarehetra mihitsy. Somarina ve zany da? Dia zany tsy itiavako azy fa mila madio azy zany ao anatin'ny tokantrano. Eny an-tsena, mandeha ny tsenan'ny saka, 3 alina ariary ny vidiny ambany indrindra. Izao reny fotsifotsy sady fotsy kely reny tian'ny olona tsara reny maromaro reny tiany. Zay zao miantoka ohatra hoe avy any Morondava any dia hoentina ankesika dia mba raisiny ety fotsiny fa tsy ohatra ohatra zao hoe 50 dia lany ao anatin'ny 2 sabotsy dia farany ela indraindray 2 andro dia lany vetivety. Androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny saka. I Harry Pointer izay mpaka sarina lasa tamin'ny taona 1970 no nanomboka nanome toerana ny saka tamin'ny fampiratiana sarina taona. Asa miavaka iray indray no entina aminao anoizana ny fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity dia ny fanamboarana batery izany dia mahakasika ity asa ity indray no entin'ny Mikaela Ramalona anao. Arahoary. Asa misy mandava-taona ny fanamboarana batery, ny firaka, asidra, ny arina
ary batery tsy ilaina intsony no anamboarina ireo batery simba tonga ety. Manodidina ny 10 isan'andro ny batery amboarina. Olona rehetrarehetra izay mamboatra zao dia tonga eto daholo, izay manana tôbila dia manamboatra eto daholo. Misary zay ataona daholo, complet rehetrarehetra na rano na inona, complet rehetrarehetra ataona daholo, na manamboatra na manisy rano na misary na manao borne. Ireo olona manana fiara, ireo tsy mampiasa ny herinaratra avy amin'ny jirama no tonga manamboatra batery eto. Amin'ny ankapobeny dia ny plaque an'ireo batery no maro simba tonga ety. Noho ny fahitana ny asan'ireo mpanamboatra batery kosa no mahasarika ireo mpanjifa tonga eto amin'izy ireo anamboatra batery. Mampiasa automobile eto mihitsy ny tena fanaovako eto fa eto mahatianina amin'le manamboatra batery mihitsy eto, mateza be ny azy ny batery. Noho ny fitsonjovana ny tsirairay ihany koa no antony goavana na hasarika azy ireo anamboatra batery ho hatrany ny fanazavana. Tombotsoanay manokana zany dia fampitsinjo amin'ny majinika. Fampitsinjo amin'ny majinika satria manko ny olona tsy voatery mahavita vaovao foana. Zay ny antony anaovanay an'ity. Batery zany le amboarina mitovy amin'ny vaovao ihany, mitovy ihany ny fiaritra. Misy maritra roto na ohatr'izany vao maty, mitovy amin'ny vaovao ihany zany izy. Tondrevitra tsara zany dia arina ny ranony raha petraka le batery dia avela izy ho mainao, dia rehefa ampiasaina izy vao ampiana ranony dia sarzena dia mety. Mba tsy hisian'ny fifangaroana amin'ny batery maro amboarina na sarzena ety dia misy ny fampiasana ny facture sy fanomezana toky amin'ny mpanjifa fa misy ihany koa ny garantie. Mahavelona ny asa rehetra rehefa atao tsara mba hitazomana ireo mpanjifa hoy Rakoto Armanana. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia ho tanterahana ny 17 hatramin'ny 15 ny volana aogositra ho avy izao any Mahajanga ny andehan'ny 17 ny Rally du Boeny izay karakarain'ny club TMF isan'ny ampiavaka ny fifananany lalana sy ny fikarakarana maro samihafa ho ny mpikarakara. Yves Richard. Raha teto Antananarivo hatrany noho ny famitony ireo mpanamory fiarakodia nandray anjara tamin'ny fifananana no karakarain'ny TMF. Ivenany Mahajanga ny 17 hatramin'ny 15 ny volana ho avy izao ny andihan'ny 17 ny Rally du Boeny karakarain'ny club TMF na ny team Mik Faniry izay tafiditra ao anatin'ny dingana fa 4 ny fiadiana ho tompondakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja fifananana manamory fiarakodia. Araka ny fanazavana, hiavaka raha ampitahana tamin'ny taondasany fifananana indrindra mahakasika ny halaviran-dalana. Voalohany no mampiavaka azy dia izy any Mahajanga eto fa tsy eto Antananarivo. Miova kely ny lalana apitahina amin'izay efa natao hatramin'izay tany Mahajanga misy fanovana kely dia 123 km spécial amin'izy 12 épreuves spéciales dans 8 différentes. Tamin'ny atao izay nijanona teto Antananarivo fa amin'ity ity zany dia natao mihitsy iverenany Rally du Boeny any Mahajanga ary tsy amin'ny titao ihany fa efa ezahana ny amerana anazy ihany na amin'ny taona. Omaly no nampahafantarina ireo mpandray anjara ny lalàna sy ny fitsipika samihafa ifeny fifananana hafana ny fifananana raha ny fanazavana. Fiarakodia manodidina ny 15 hatramin'ny 30 no andrasan'ny club TMF ifaninana amin'ity andihan'ny 17 ny Rally du Boeny ity. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia androany no avoakan'ny olona ny fankatoavana na tsy ny lalàna amin'ny feny fanalanjaza ao Argentina. Ireo solombavamboaka any toerana izay efa nakatoa izany fanadina. Satroka fotsy sy lamba mena no nanamarika ny fihetsiketsehana ireo Argentin makatoa ny fanalanjaza. Ora vitsy mialohan'ny fotoana manatantara, miendrika fitafinana nalaina tao amin'ilay boky La Servante Écarlate miresaka ny zony vehivavy ny fitafin'izy ireo. Zuza tian'izy ireo ampina ny fahafahana manalazaza ara-dalàna. Mila lalàna izay satria maro ireo vehivavy namoiny aina. Ny tsy fankatoavana ny lalàna dia midika ho fahalaina na hamonjy aina.
misy ny fanalanjaza ary tianay ny anatanterahana izany amin'ny toerana azo antoka. Mankatoa ny fanalanjaza hatrany amin'ny 410 herinandro ny voka io volavolan-dalàna io ary afaka manatanteraka izany amin'ireo hôpitaly ao Argentine. Amin'izao fotoana tsy azo ataony manalazaza raha tsy amin'ny tranga fanolanana sy ny mety hahafatiny irenjaza. Na izany azy, mihoatra ny 10 hetsy isa-taona ny fanalanjaza ny tsokosoko araka ny voalazan'ireo ONG any an-toerana. Mbola ho sarotra no akantoavana io lalàna io. Ny 14 ny volana Jiona lasa teo, isam-bato efatra no naharesen'ny filobavavahoaka tamin'ny fankatoavana azy. Ireo olona amin'izao fotoana izay manohitra io lalàna io, izany hoe 730 amin'ireo olona 27 no manohitra izany. Ao Argentine na toerana ny avian'ny Papa François ary katolika avokoa ny ankamaroan'ny mponina, manetsika ny herin'ny rehetra hanohitra izany ny fiangonana. Isika Argentin miaro ny aina hatramin'izy ny torotoronina, voantso anandratra ny feontsika any amin'ny mpitondra isika, amin'ireo mpanao lalàna, any amin'ny filoha. Ny alakamisy maraina no avoaka Paibe Maso ny vokatry ny fifidianana. Eo mason'ireo firenena rahavavy, ny ao Brésil sy Chili, niteraka ady hevitra ny fanalanjaza, kanefa ny ao Cuba, Uruguay sy Mexico mankatoa ny fanalanjaza. Alohan'ny isarana dia averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Nivory omaly fa 7 volana aogositra ireo tompon'andraikitra eo anivony haino-manjery mpanjakana ny TVM, ny RNM ary ny DIT ka nanapaka araka ny fanamarihana izay nataon'ny Praiministra Tsay Christian fa tokony ho hajaina tokoa ny tsy fandaniana. Amin'izao akatoko ny fifidianana izao ilaina ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana manerana ny nosy. Tompon'andraikitra ny tsiraray manoloana izany, indrindra ireo izay nomena andraikitra manokana amin'izany toy ny CFM, ny mpitandro ny filaminana ary ireo fiarahamonim-pirenena isan-karazany. Ary farany dia ny 17 ny volana aogositra izao nantontosana ny fanadinana ara-panatanjahantena ho an'ireo mpiadina baccalauréat eto amin'ny faritany-Antananarivo raha namaran'ireo chef de centre ny hariva teo. Ankilan'izay moa dia efa vita ny famolavolana ny laza adina CEPE. Ty izay marina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Soa fa tsara tompoko. Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.